atsika satria mazava be. Eto Tamatave misy atsika raha ohatra ka hoe fitsangatsanganana ny alatsinainy pasika ny korantsika dia aty amin'ny RN5 no tegna misy vezivezy, misy mpitangatanga. Misy any amin'ny RN2 dikan'izany misy koa ny mpiasan'ny ministèran'ny fitaterana, ny mpiasan'ny ao agnatin'ny filaminana dia ny gendarmerie sy ny polisy pirenena dia misy koa agny Tsaramaso Tanandava. Izany hoe eto ny safidina tondranan'ny fagnentanana, tondranan'ny ampitanany hafatra amintsika fa ny route nationale jiaby ary afisika agnatin'ny faratratsinana misy antsika dikan'izany na agny amin'ny RN2 na RN11 dia misy hetsika karan'izao hoe hoentina hitandrovana ny aignan'ny mpandeha sy ny tatitra mazava ho azy. Averiko foana ny fagnentanana hoe ilay tokana ny aina aoka itsika hitandrina toy ny anak'Andriamaso izany aigna zany ka agnaraky ny lalàna velona napetraka ny misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia araha antsakasy andavana satria ireo mpitandro filaminana reo na ny mpiasan'ny ATT na ny mpiasan'ny transport miaraka manao contrôle dia ampiatra an'izay lalàna zay. Eny koa moa zany ny eo amin'ny visite teknika dia tokony fantatsika fa raha tomobile ratsiratsy dia aza hoentina na moto koa zany fa tokony tomobile vita fitsarana tagny amin'ny visite teknika no afaka bezibezen'ny koa mba hisoroana an'izay loza fatsaraitsy mivava zay maherina fanentanana antsika hitandrina dia ary fetiny pasika dia renloza hoantsika vahoaka ny Tomasina sy ny vahoaka ny fantatsinanana ray amalokely amin'ny anaran'ny ministèran'ny fitaterana na fitandro anaran'ny firenena no mitondran'ny teny fiarahaitsika hoantsika fampiasa ny lalana asa lalana rehetra hitanjona dia aroloza ny fifamoivoizana ny ao anatin'izay zany dia tinay ampaina aminareo araky lalana zay ampiavina tinay ampaina aminareo reto folony aroloza ny fifamoivoizana reto lohany amin'izany dia ny fanjakana ny fandianam-pandeha. Faharoa aza mitondra fiara rehefa mamo na mamona toka io na mamona zava-maty milina rehetrarehetra tsy azo atao mampiasa fehikibo tsika tato ato ohatra manana fahazaran-dratsy tsy mametaka an'ireny fehikibo aroloza ireny na ceinture de sécurité ho an'ny moto ino isataona efa ampitaina foana manaova aroloha na ny mitondra na ny hoentina aroloha zay anaovantsika tsy le aroloha araky kasika namotery kasika na motony anaovantsika. Fandimy aza mampiasa finday eo am-pandimy tato ato lasa fahazarana koa mampiasa finday teraka loza reny ny lalany reny ampitaina amintsika. Aza mandika reo marika famantarana sy fitsipika amin'ny fehy ny fifamoivoizana. Tsika mieritreritra fa hoe mpanao sy ny marika sol ihany no marika fa mitandro ny filaminana koa ao anatiny voalaza ny code de la route zany tandremo ny fahasalaman'ny fiara sy hoe fetaka ny andro tsisy fikarakarana ny fiara fa hoe andao hoentiny na simba na manino na manino karakaro ny fahasalaman'ny fiaratsika. Taratasy moa ao anatin'izany manamarika hoe voakarakary na tsy voakarakary. Ataovy matetika zany ny fikojakojana fa tsy hoe fa tonga ny fety zay vao rovakitsika atao mivesaky ny entana hoentina. Dia ajaina koa ny isan'ny mpandeha ao anatin'ny fiara dia azo entana ihany fa tsy hoe camion na zavatra ohatran'izany na vehiculantsika mpandeha tonga na manaraka izay manajano sy miampy eny amin'ny arabe
Izay tsy hainao rery no mampiasa lalana toy. Fa rehefa tonga amin'ny fotoana indrindra amin'izao fety izao be da be ny mpampiasa lalana. Le mitombo isaky ny lera mihitsy fampiasana nytony lalana tony ao anatin'ny fety. Izay zany no mampitaina antsika ary ny farany mitandrema ampy tao amin'ny manodidina anao izay afaka rehetrarehetra izay. Tsy anjaranay reto irery misoroka ny loza eny an-dalana na ho an'ny mpampiasa lalana fa tsika rehetra miaraka mampiasa zavatra